fikaianao tumani si utsalavizao angamba ulutinanunandao mamirifiri nirachanatinao Fantafa handiamanisha Tiamana lalana Si jafisha tsara Numaniniwanao Kanadia mafiasa Ni fichanganisani Azuantoka Ni fitunjani Fantafa handiamanisha Tiamana lalana Si jaficha tsara Numaniniwanao Kanadia mafiasa Ni fichanganisani Andimanchatia melirerianao Mitsakayanao Hanjanjoni masunao Hansu Jesus sifa amalianao Hansu yabuizi Hamini anju faurinao De amudianao Hamudianao Atanzau nisainao Timatuki Ikaw ni fitunja Nitu panao Harirong feri Sirachapu Andi manchatia melirerianao Fantarfa Handiamanicha Tiamana lalana Si jaficha tsara Numaniniwanao Kanadia mafiaza Ni fichanganisani Azuantoka Ni fitunjani Fantafa handiamanicha Tiamana lalana Si jaficha tsara Numaniniwanao Kanadia mafiaza Ni fichanganisani Azuantoka Ni fitunjani Mbola faly miarabantsika indray moa zay mivady am'izao takariva zao dia mino zay fa am'izao fotoana fanomboana zao dia atsapa zavatra sady ianao marina tao anatin'ny hira zay fananomboana ny fotoana teo dia misy zavatra ho ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao ka androany am'izao fotoana amin'ny fanomboana zao dia manasanao sady zay hiaino andre mba tena hoe misy zavatra mipita makany aminareo izay miaino am'izao fandarana zao zay mijery an'izao fandarana zao any tokantrano any ka alohan'ny hanomboana ny fotoana sy ny afatra foy misy zavatra ho zaraina eto dia aloha tombokontsika mivavaka aloha ngambany mba tena hiasa eto Andriamanitra tsy hoe fietsiketsehana fotsiny na hoe zavatra ho amboarimboarina fa tena hoe Andriamanitra mitarika ny asa eto ka aloha alohantsika hivavaka foy ho amin'ny fandarana manaraka ho izantsika anazy.
Iaraka hanondrika ny lohantsika isika dia hivavaka ary ry raina masina tsara indrindro mankasitraka midera mankalaza ny anaranao izay ny amin'izao fotoana nomenao izao. Misaotra Andriamanitra ho an'ireo olona izay manaraka nyity fandaharana ity amin'izao fotoana izao satria imonay Andriamanitra fa tena sitraka tokoa ny hatanterana sy anarahany olona ity fotoana ity. Jesosy mangataka izay mba tena hiasa ianao, mba tena hiasa ianao Andriamanitra amin'ny alalanay ary hiasa amin'ny tokantrano tsirairay avy izay anaraka nyity fandaharana ity. Ianao fanahy masina nanokatra masom-panahiny tsirairay avy atakatra izay tianao tenenina ahazo fankahirezana amin'ny alalan'izay teninao rehetrarehetra olona izay na eto dia misaotra sady Andriamanitra mankasitraka sahady fanahy masina. Halleloia, amen. Eny ary dia izay moa androany dia manakambara ho aminareo, manakambara ho amin'ny tanora, manakambara ho amin'ny na vavy na lahy na ny kely na ny lehibe, manakambara ho anareo izay ny zavatra tiany ho ampita androany araka le fahirana andeha teo moa dia izao hoe manana lalana aminao Andriamanitra, zany hoe manana ny fitondrano, manana ny fiheverana ho an'ny fiainanao izy. Tiako tsindriana manokana mety hoe manana fiheverana ho an'ny fiainanao ianao, fa zao Andriamanitra manana fiheverana ho amin'ny fiainanao manokana izy. Ary tena tsara zany hoe fitondran'Andriamanitra, lalan'Andriamanitra zany izay mivady zao tena hoe tsapanay zany, ary izay mahatonga anay tsy tafandromandry fa te hizarany zavatra voaray anay zay ho aminareo izay ny tokantrano anty. Ka tena Andriamanitra anankiray netiko anombohana anazy ary mba hampazava tsara, hampifantoka anareo tsara hoe zao zany ny zavatra ho ataon'Andriamanitra, ka izao ke zany ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny fiainako. Dia andrasika maky tenin'Andriamanitra foitsika ao amin'ny Isaia 5:5-9 dia ny tsara nge ty tenin'Andriamanitra ty fa tena mampahery be ary tena hoe lalana fiainana nitondran'Andriamanitra anay, ary zany foana mbola tazominay hatramin'izao mandra-pialana eto an-tany. Dia eno nge ty tenin'Andriamanitra ty amin'ny anaran'i Jesosy. Efaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako i Jehova. Amen. Zay zavatra zay tenin'Andriamanitra zay, zany hoe ny ainanay zany zavatra zany tenin'Andriamanitra mahafinaritra be zany. Efa nambarako tamin'ny voaloha hoe tsara ny fitondran'Andriamanitra, tsara ny lalan'Andriamanitra. Androany tia hampahery ho anareo namako fa io Andriamanitra io Andriamanitra velona io, mbola miasa foana, efa niasa izy tamin'ny herintaona, efa niasa izy taloha fa hatramin'izao mbola miasa Andriamanitra io. Ozy ny teny ny fihevitra tsy mba fihevitrareo teny aminao zandroany mety tsy fantatra sy fiheveranao ny fiainanao, mety tsy fantatra sy fieritreretanao ny fiainanao, mety mandalo olana ianao, mety mikorotana ny fiainanao, mety marary koa ianao, mety tapidalakale ianao. Dia raha malala moa ny fiainana amin'izao ao anatin'ny hoe krizy tsy ny eto Madagasikara ihany fa na hatrany ampitan-dranomasina ary enantsika zany, ary tsy afa miala amin'izany tsika fa mbola samy eto an-tany. Dia zao mandalo olana mafy tsika, dia raha nikajikajy ny manam-pahaizana, raha fieritreretanao ny fiainanao dia hoe ianao hoe eto ny sakana, eto vitatreto ny fiainako, ahoana tsony mbola hikaran'ny fiainako. Kanefa ny tenin'Andriamanitra teo miteny mihitsy hoe hafa ny fiheverana ho amin'ny fiainanao, hafa ny fiheverany ary fitondran'Andriamanitra amin'ny fisainan'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao tsy hoe akory hoe ratsy, tsy hoe hamotika anao izy, tsy misy mihitsy ao anaty baiboly eo ka hoe hoentiko ny fiainanao rahapaty dia aleonao ataoko potika na ataoko simba ianao, na ataoko ratsy fiafara ianao, na ataoko afa-baraka ianao, tsy zany. Fa tsara ny fitondran'Andriamanitra, tsara ny fisainan'Andriamanitra, tsara ny fiheverany ho an'ny fiainanao ary mitondra zavatra hoe mahasoa izy. Mety zao ianao mety mahatsapa hoe zange tena mbola misafotofoto be, zange mbola ao anatin'ny tena hoe lavaka be mihitsy fa zao fitondran'Andriamanitra tsara, ny fiheveran'Andriamanitra tsara, tena mahafinaritra. Ianao nge ty tenin'Andriamanitra ty ao amin'ny Jeremia 7:20 ianao tsara fa tena mahafinaritra be mihitsy. Teo izy ny teny hafa ny fiheverany dia fihevitrany dia hafa ny fihevitritsika olombelona, dia mbola manamafy izy amin'ity tenin'Andriamanitra manaraka ty. Ianao tsara nge amin'ny anaran'i Jesosy fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Tatsika tsy mitondra loza fa fiadanana. Zay no nambarako teo hoe
tsy mitondra ny olona ho amin'ny fampitehana zany Andriamanitra, ary tsy mbola nisy olona nivavaka, tsy mbola misy olona nanaradian'Andriamanitra, tsy mbola nisy olona zany hoe nanaradian'i Jesosy, nanaiky nanolotena ho an'Andriamanitra ka hoe potika ny fiainana, na hoe ino fa afa-baraka izy, na hoe ino fa resy izy, fa ny an'Andriamanitra fiheverana ho amin'ny fiainanao, fiheverana ho amin'ny fiainako, fiheverana tsara, tsy arakaraka ny eritreritsika mihitsy. Zay ny teneniko teo hoe hafa mety fisainanao fiainana, mety manana diplôma be ianao, mety zanaka mpaneho efo be ianao, dia hozy ianao hoe za zany tsy maintsy zao ny afarako. Tsy ratsy akory zany, tsy hoe ratsy, tsy ratsy ny mianatra, tsy ratsy akory ny hoe zanaka mpaneho efo, fa zao ny an'Andriamanitra hafa mihitsy. Raha tsy takan'izany ary ianao fa tena hoe olona sahirana, zanak'olona sahirana, na tsy nandihy fianarana koa ary, za miteny aminao fa mbola manana fiheverana ho anao Andriamanitra. Araka ilay tena Andriamanitra teo hoe tsy hitondra loza ho anao izy, tsy hitondra fampitehana ho anao izy, fa hampiakatra anao izy, manana fiheverana tsara ho anao izy. Takan'izany ke Davida manokana zao tena hoe mpiandro ondry, manahoana moa zany hoe olona ary amin'ny fiandrasana ondry zany lasa tonga mpanjaka. Zany ny fitondran'Andriamanitra, zany ny fiheveran'Andriamanitra, manana fiheverana tsara ho anao izy. Be dia be zanak'Israely zao eritreretintsika hoe eto ranomasina mena, eto ampovoan-drareo ato ny fahavalo manenjika. Eritrereto amin'izany hoe fa hoe eo zany dia hoe potika atsika, etotsika dia maty ringana eto. Fa Andriamanitra mbola nanana fiheverana tsara ho an'ny zanak'Israely, misaraka ny ranomasina mena. Zay ny tenenako atsika hoe manana fiheverana ho an'ny fiainanao foana izy, na dia fa ao anatin'ny olana be ary ianao, na dia fa ao anatin'ny tena hoe tsisy aletsony efa hoe vitatr' io zany fomba fisainanao hoe za zany dia zay potika ny amboko, tsisy tsony, iza moa ny amonjy anahy eto tsony, fa misy eo mbola misy an'Andriamanitra mihevitra ho an'ny fiainanao ao. Zay zao dia vavolombelona an'izany, ary zay mahatonga anay tsy tafandrimandry fa te hizara ho amintsika zay, te hampiseho fa hoe manana fitondrana tsara Andriamanitra, manana lalana hitondrana amin'ny fiainanao izy, taka ny zanak'Israely hoe any eo amin'ny ranomasina mena efa hoe tsy hita tsony zay atao fa zao ain'Andriamanitra manasaraka ranomasina mena. Zay ny fitondran'Andriamanitra. Eritrereto koa zao ery Daniela efa hoe ao anaty lavaka zany mbola ain'Andriamanitra foana mamonjy azy. Zay ny tenenako atsika hoe tsara ny fehitr'Andriamanitra, tsy mitovy any antsika. Misy fetrany ihany fisainantsika olombelona, mety misy fetrany ihany koa famonjen'ny olona hafa, mety misy fetrany koa mety lovany andrasanao tamin'ny ray aman-dreninao, fa zao ny an'Andriamanitra hafa mihitsy. Itsoroko favolombelona atsika, asehoako amintsika mihitsy hoe hafa ny an'Andriamanitra dia hafa ny an'olombelona, hafa ny fomba fisainan'ny olona, hafa ny fomba fisainan'Andriamanitra. Itsoroko favolombelona amintsika, efa taona lasa, efa ela ihany moa izy ity nisy fotoana za narary tongotra, tena hoe narary tena nivoto be ny tongotrako, ary tamin'izay ary efa hoe ho tapahana mihitsy ny tongotrako. Dia nitsabona tao amin'ny hôpitaly anankiray za, dia ozy ny dokotera atao hoe tsy maintsy tapahana ozy ny tongotra aty, satria ny antony le nana be dia be eo amin'ny tongotra io, zay zany filazana azy zany hoe hitarika hatramin'ny cancer izy io, dia mety hahafaty ihany mihitsy. Dia eritrereto hoe dokotera io mpanompon'Andriamanitra izy io, za tsy mametsy ny azy fa zay ny zavatra ny anarany, mpanompon'Andriamanitra izy fa sady mpitsabo ihany koa. Dia raha ny zavatra hoe ny anarany sy ny amin'ny ara siantifika aloha le izy dia tena hoe zay mihitsy hoe amotika io aretina io mety hahafaty fa zao tsy maintsy tapahana io tongotra io, zany hoe fela tongotra zany tsy maintsy miala, zany hoe ohatran'izao zany tongotrako sisa mitondra iny ty bekia zany, mitondra bekia zany, zay zany ny fiainako mandra-pahafaty. Dia tsy nanaiky an'izany fa niova dokotera fandroany indray, tery anala kely tery, tsy hanona le anarana dokotera mihitsy aloha fa ampisehoantsika fotsiny hoe zany ny zavatra lalova. Niova dokotera fandroany indray mbola niteny indray le dokotera, tsy vita eto izy ity fa ndao entina ery amin'ny hôpitaly. Vao tonga ny amin'ny hôpitaly nefa io dia tsy maintsy tapahana ozy ny teniny mba hatonga anao hoe avitra ny anao. Dia ohatra mbola tsy nanaiky ihany moa za, fa niova dokotera fanontelo dia tany amin'ny fanotelony amin'izay. Dia le dokotera tamin'izay ary nafinaritra aloha izy aloha ny teny hoe za ozy mitsabo fotsiny fa Andriamanitra manasitrana, zay aloha dia efa nampahery anahy.
teo vao resy lahatra hoe aranga nianatra marina ny olombelona manana ny fisaina ny olombelona fa ny an'Andriamanitra manana fisainana hafa momba ny fiainako izy ary matoa ty dokotera ty mihitsy nampitenenany an'izany mbola misy fanantenana zany ny amiko de tamin'izay fotoana zay za ijoroako favolombelona atsika zay ny tenenako atsika raha naharaka tsara hatramboaloha hoe hafa mihitsy ny fisainan'ny olombelona sy ny fisainan'Andriamanitra de nivavaka zany izy fotoana vavaka de nangataka tamin'ny tompo hoe tena zay mihitsy ve Andriamanitra nitondrahanao aty zany hoe ho tapaka ny tongotro mamaky tenin'Andriamanitra za de nanokatra baiboly de ny tena nampahery be anaty ten'Andriamanitra enoy tsara hoe ty ten'Andriamanitra ty mety misoratra izy de ianareo mahafantatra azy hoe tanteraka ve ty ten'Andriamanitra ty tanteraka ve ty fihevitr'Andriamanitra ny amiko ty sa tsy tanteraka enoy tsara ty ten'Andriamanitra ty aloha asiako vakiny tany rangamba amin'ny salamy 4:30 andininy 20 mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy miarany taolany rehetra izy tsisy ho tapaka renina de iray akory azy tatsika miaro ny taolana izy ary tsisy ho tapaka na de iray akory azy ny dokotera tatsy ny teny hoe tapahana tongotrao Andriamanitra ato manambara fa tsisy ho tapaka na de iray azy fijoroana favolombelona mazava be ngamba zany fa zao na de kely aza tsisy ny ala ny taolana zao ambelona fijoroana tsara afaka mandesy afaka mikro afaka valana manao sitrapotsatsamatra afaka miasa mantra ho an'Andriamanitra voninahitra hoe hafa ny fihevitr'Andriamanitra manampaizana ny olombelona be de be nefa fivoarana amin'izao fa zao misy fietrany ihany zany fa Andriamanitra tsy tapahana ozy zany zao de efa nampahery be anao hoe tena tsara ranga fitondran'Andriamanitra tena tsara fitondran'Andriamanitra raha ao anatin'ny aretina ianao zay mijery an'ity fandaharana ty za miteny aminao fa tsy ho faty zany ianao ary tsy ho ringana amin'io zany ny fanananao raha ohatra hitanao hoe lanitsy kelikely ny ino ty ny fanananao ny fitsaboana mbola misy fanantenana ny aminao iny takana manokana hoe tena mbola navotan'Andriamanitra teny hoe ay mbola afaka tsy ho tapahana ny tongotrao paty ao anatin'ny fijoroana volombelona re eniko mihitsy tamin'izay hoe 3 lahy zay niaranarary tongotra tamin'izay fa ny anankiroa tamin'ireo ny ray mbola zandriko mbola zazakely ny ray efa ray mpianakaviana tamin'izay za akory tsy hoe akory hoe faly tsy hoe faly ny amin'ny favoazany fa asehoako mihitsy Andriamanitra raha nitondra ny fiainako tamin'izay tena hoe tsy hoe faly ny amin'ny favoazany sasany fa hoe ny anankiroa tamin'izay maty ny anankiray ny tapahana izy nanaiky ny tapahana ny tongony de après en opération maty le ray mpianakaviana le anankiray indray le mbola kizikizy zany hoe tsy nitapahana ny anazy fa nijanona teo de mivaky concert de nafaty tsy akory ny hoe faly ny amin'izany fa tsapako mihitsy hoe Andriamanitra raha ngaro vao manaiky ny fitondran'Andriamanitra ianao manaiky ianao fa Andriamanitra mitondra ny fiainanao afaka tsy hopotika ny fiainanao ka zay ny tenenako atsika hoe mety ao anatin'ny aretina ianao fa zao mbola misy fanantenana ny fiainanao mbola afaka ho sitrana ianao makany amin'ny dokotera ianao azo menatsiny izy fa zay ny zavatra ny anarany izy zay ny zavatra ny efa ny anarany amataonany hoe raha zao ny zava-misy de zao zany azo anao fa raha ianao mamaky an'ity baiboly ity ny fitondran'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao hitanao fa mbola misy fanantenana lehibe ny fiainanao raha ao anatin'ny aretina ianao raha manana olana ianao na hoe tsapanao indray hoe manahoana ny efa rako ity araka efa nyteneniko tamin'ny voaloha teo hoe anahoana ny afaran'ny fiainako manahoana ny zavatra iainako confinement zao mety tsy manana asa ianao sarotra be mitady asa mety efa manana asa ianao fa ozy ianao hoe tsy vitako mitondra ny fiainanay mety tanora koa ianao tsy manana avenir intsony tsy zanaka hoe misy zavatra iandrasana ohatranay manokana zao tsy hoe akory hoe zanak'olona ambony zay ka hoe misy zavatra lova be indrasanay tsy akory ny efa misy zavatra nampanantenananay fa Andriamanitra mitondra ny fiainanay itsoroako avolombelona amintsika zany tsy akory hoe midoka tena sanatriny zany fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra mba nataon'Andriamanitra ny ala tao anatin'ny fahasahiranana mba hoentiny miaina miaraka amin'ny voninahitra Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa tao anatin'ny confinement izao nanomboka tamin'ny heritaona iny vao nanomboka ny hidy iny teto amintsika iny itsoroako favolombelona atsika fa ao anatin'iny fikatonana be deaibe iny Andriamanitra manokatra lalana ho anay efa miasa za fa zao mbola nanokafan'Andriamanitra ato raha ngah mbola misy zavatra tiako entina ho an'ny fiainanao nefa nao anaty confinement tsapatsika tsara zavatra ny ainatsika ngamba zany hoe confinement midy ny société
ny fidiram-bola rehetrarehetra mikatso daholo tsisy zavatra afaka atao ntsony na ianao ary mety tsatra n'izany zavatra zany hoe nanahoana ny fiainanao tamin'ny herintaona dia manahoana ny fiainanao amin'izao fa hoy aho mantsy aminao hoe raha ekenao fa Andriamanitra mitondra ny fiainanao manana fiheveranao amin'ny fiainanao na dia ao anaty confinement ary afaka hanandratra anao Andriamanitra zay vavolombelona n'izany ao anaty confinement zay sokafan'Andriamanitra ny lalana ao anaty confinement zay hoentin'Andriamanitra miala ny fahantrana ao anaty confinement zay patia aleo anao ataoko an'izao ho an'Andriamanitra ny voninahitra ka zay ny tenenako antsika hoe fiheveranao ny fiainanao izao am'izao potika be resy ianao fa zao ajanony atsoa zany ajanony zany fa aloha Andriamanitra ny asa aloha Andriamanitra ny tondra ny fiainanao fa raha Andriamanitra ny avelanao mitondra ny fiainanao dia tahaka an'ireo fijoroana vavolombelona niotika tamintsika teo hoe zanak'Israely navotana tao anaty teo amin'ny ranomasina mena i Daniela navotan'Andriamanitra tao an-davaka ho anay manokana ho ana tao anatin'ny aretina tsy nitapahana ny tongotra ao anaty confinement afaka nanokafan'Andriamanitra lalana vaovao ka zay ny tenenako antsika isareko ansaintsika hoe manana fiheverana tsara aonao Andriamanitra manana fitondrana tsara aonao Andriamanitra mety manana oziny ray aman-drenanao hoe ty zanako ty zao tiako atao an'izao rehefa lehibe ty zanako ty volavolaiko mba ho tonga amin'izao ianao koa mety nilofo fianarana be mba ho tonga amin'izao tsy ratsy akorin'izany fa zao ekeo nge fitondran'Andriamanitra fa mihoatra lavitra ny fiheveran'ny olona mihoatra lavitra ny zavatra ny anaranao hitondran'Andriamanitra ny fiainanao zay vavolombelona zany tsy eo koa ny efa tonga mitanjona irina zay fa natsapa n'le fahasoavana nomen'Andriamanitra zay ary zay ary mbola tsy mionona fa hoe loranga zay anaraka amin'ny fitondran'Andriamanitra foana fa ho hitanao zany andramo manomboka ajanony hatro hoe mihitsy no hoe za kofokofoka be ho amin'ny fiainanao ianao hoe zao ranga nitondrako ny fiainako fa veleo Andriamanitra hitondra ny fiainanao aleo Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao aleo Andriamanitra nitarika ny fiainanao fa ny fihevitry n'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fihevitry ny olombelona tsy mitovy fanohatra tanteraka ka zay ny afatra foy zay fijoroana vavolombelona nentina nizaraina taminareo ary zay dia te hizaran'izany anareo satria tsapanay le izy ary tiana ho tongany aminareo ho anareo izay mena an'izao mijery an'izao fandarana zao hoe misy mbola misy afaka lalana hisokatra ho amin'ny fiainanao mbola misy zavatra afaka nisokatra ho amin'ny fiainanao tahaka ny zanak'Israely dia zay mahatonga anay hoe tiana zaraina zany satria niainanay le izy ka dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny dera sy ny aja ka amin'izao fotoana zao dia aloha ngamba hivavaka zay aleo ny matamako ato aloha ngamba ny etiko hitarika antsika hivavaka ny amin'izay tena Andriamanitra zay ary hivavaka koa izy mba tena hoe Andriamanitra koa ny hitondra ny fiainanao raha manana olana ianao afaka novahan'Andriamanitra zany raha manana aretina ianao afaka hositran'Andriamanitra zany averiko foana hoe tsy fahafatesana io fa Andriamanitra afaka ny mbola hiasa amin'ny fiainanao ka dia loha roa hivavaka ny amin'izay afatra zay sady hivavaka ho anao vavaka arsika misaotra makasitraka anao zahay Jesosy ny amin'izany teny menao izany isaorana ihany koa Andriamanitra ny fitondrana amin'ny fiainanay mbola afahana mijoro vavolombelona ho an'ny olon-drehetra manaraka an'ity fandaharana ity misaotra tompy fa ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay misaotra indrindra Andriamanitra ankehitriny zay Jesosy dia mivavaka ho an-tsiraiavy any tokantrano any tsy hainay Jesosy ny ady sy ny olana izay lalovan'tsiraiavy kanefa mino zahay Jesosy farana afaka nanao fagagana taminay ianao raha afaka nanao fagagana tao amin'ny olona tao anaty baiboly ianao Andriamanitra dia afaka ny anana fagagana ho an'ny olona tsiraiavy any tokantrano afaka ny anova fiainana afaka ny anokatra lalana ihany koa an-tsiraiavy ka mitsodrano zay Jesosy ampinoana no hitsofanay rano ho an-tsiraiavy hoe anokatra lalana ny ianao Andriamanitra hitondra fandresena ho an-tsiraiavy ny ianao Andriamanitra ary tena ampiavaka ny tsiraiavy izay tena manompo anao tokoa izay Andriamanitra ka mino zay Jesosy fa efa miasa sady ianao zao fotoana izao efa miasa any amin'ny tsiraiavy any ianao Jesosy ary efa ianao ihany koa fanay masina no melombelona indray ny finoany tsiraiavy ka tena olona anampinoana olona tena nahery atrehana ny fiainana Jesosy ny tsiraiavy izay nanaraka an'izao fandaharana izao teo menanao Jesosy ny aja ny dera voninahitra mandrakizay Alleluia amen. Sy dia misaotratsika rehetrarehetra zay nandray an'izay afatra zay mety hoe kely le izy nefa mafonja satria manana mbola misy fanantenana zany ny fiainanao hoe aiky mbola misy Andriamanitra mijery ny fiainanao
mihevitra ho an'ny fiainanao, tsy irery ianao tsy kamboty ianao, tsy akory miady irery ho an'ny fiainana ianao, fa ho Andriamanitra mihevitra ho an'ny fiainanao a. Ka dia atao mpamaranana dia misy hira anankiray zay andeha hoe rehefa avy eo dia sady entinay anao veloma ho anareo a, dia ianao finahitra raha ohatra ny moa hainao moa le hira dia manasa anao zay miraha miaraka amin'ny mifampisoratra eo mantsy ny tononkira dia manasa anao zay ao fa mahafinahitra araka le tononkira eo mihitsy mantsy zavatra nafinahitra anay mivady mantsy le izy tena hoe ao atokantranonay tena tsapanay mihitsy Andriamanitra raha nga mitondra ny fiainanay Andriamanitra miady amin'ny fiainanay dia manasa anao zay ianao ty hira ty dia mazotoa daholo. Moramora ny mangato mandevitra ny sitrapo mandany tenako tsy moramora ny manarady milanja ny azo fijalinao Kristy manompo anao Jesosy tsy voatery ampifaly ay ny nofoko mangay ay fa mazovana ny fanay fa ny fanamasinantena amiko no tena ren dia ny miaina fanitritena sitraka no sitrako ny hainao no eriko tsy zay tiako fa zay tianao ny fevitro tsy mba fevitra ankato ny sitraponao indrandray tao sarotrekena fa ny fiainana dia fanitritena zaho ane tsy matsy miaina aleko mietry farany ambany isandratana ao ambony izany ho hitany fazantany faranao no lalako sitraka no sitrako ny hainao no eriko tsy zay tiako fa zay tianao ny fevitro tsy mba fevitra ankato ny sitraponao inona no atahorako raha ianao no ato anatiko inona no mampanay fa mihery ny fanay andro saoty sy ayay fa raha lalanao no lalako zay sitraka no sitrako ny hainao no eriko tsy zay tiako fa zay tianao ny
fevitro tsy mba fevitra akato ny sitraponao faranlalanao no lalako se sitrako no sitrako ny herinao no heriko tsy zay tiako fa zay tianao ny fevitro tsy mba fevitra akato ny sitraponao atao anie ny sitraponao